fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Miaraka indray amin'ny Herliva Razafy Manantsoa anatin'ilay fandarana iray vatsy iray aina izay rahanao eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'ny ora tahaka izao. Fivalianao andray ny miaraka aminao dia tolomagna aminao ny fiadanana Jehovah Kristy Tompo ho anapaka ny fiainanao ho amin'ny ankonanao manontolo. Androantsika dia hijery ro hevitra anankiray manao hoe ahoana no anatsarako fifandraisako amin'ny vadiko, ahoana no anatsarako fifandraisako amin'ny vadiko. Olana be tokoa zany ao anatin'ny fiainam-panambadiana ny fifandraisana. Zay rehetra efa ao anatiny dia mahatsapa mahita ny atao hoe fahasarotan'ny fifandraisana, zavatra tsy toa inona de toa mampifanolana, toa mampiady de jerevana ny hoe inona no tokony atao tokoa anatsarana zany fifandraisana zany. Mety hoe tsy de olana lehibe no fijery azy ety am-piandohana nefany rehefa miverimberina izy ireny de lasa lehibe tokoa. Fa mialohan'izany de andeha hivavaka isika ametraka amin'ny Tompo ity fotoanantsika androany ity indray. Tompo Andriamanitra io misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana mbola omenao ahafahanay mijery hatrany ny sitraponao ny amin'izay hoe fiaina tokantrano satria ny teninao tokoa Tompo de ny hoe ny fangiako taminy de fiainana sy fiadanana. Nandorana fanambadiana ianao de te ampanjakana zany fiadanana zany anatin'ny tokantrano. Fantatro Tompo ny olana atrehan'ny tokantrano maro ao anatin'ny fifandraisana de ianao nampianatra anay indray amin'ity anio ty ny amin'izay fomba anatsarana ny fifandraisana ao anatin'ny fiainana tokantrano zany. Ny fanahinao zay efa ty anatinay Andriamanitra no avelanay hiasa tokoa ahafahanay mahatakatra ny amin'ny sitraponao. De maro ny feo mety hoe anelingelinanay tsy ahafahanay mandre, tsy ahafahanay manapa-kevitra, tsy ahafahanay manatanteraka ny amin'izay rehetra tianao andehananay. Kanefa matoky say fa ny fanahinao ty anatinay miasa tokoa ary ekenay hiasa mba ahafahanay manitsy zay rehetra tsy mety, manatsara zay tokony ho atsaina anatin'ny fifandraisanay amin'ny vadinay. De misaotra betsaka Tompo fa sambatra zay manana anao, fa na dia maro aza ny olana atrehanay dia ianao mampahery, ianao mitondra vahaolana mandrakariva eo anatrehan'izany. Ho anao ny voninahitra ampitory aminay kosa ny fiadananao amin'ny anaran'i Jehovah Kristy Tompo. Amen. Andeha anaraka iray aloha sika ahafahantsika miomana ihany koa eo amin'izay hoe mety ho zavatra mbola atrehana ankehitriny ny amin'ny rakikiro fiainana fanampy no rahantsika manaraka amin'ity anio ty tsika andravahana sy akanevitra anatin'izany fandarana zany mivavaka ao satria fiainana fanampiny fahafolo. Mino ci abbiamo avuto
soratsika tokoa ny tompo fa de afaka mivavaka sy miresaka amintsika mitondra eo aminy zay rehetra tiana hoentina, tsy misy fotoana hoe tsy ahafahan'ny tompo miaino atsika na hoe fisahirana izy ava de itsika no afa manapa-kevitra rehefa de resaka aminy fa izy kosa de vonona ianao atsika mandrakariva nahitran'izay mety hoe tiatsika hoentina eo amin'ny andeha atsika eroso amin'ny loha hevitra ary ahoana no anatsarako ny fifandraisako amin'ny vadiko, reo no jery afatsika zany am'ty an'io ty. Ny voalohany de hoe andeha atsaraina ny fifampiresahana, atsaraina ny fifampiresahana. Maro tokoa ny tsy fitoviana misy eo amin'ny mahalahy sy ny mahavavy aloha zany. Maro ireo atao hoe tsy fitoviana amin'ny mahalahy sy ny mahavavy. De ireny zany de efa ilaina ny mahafantatra azy mba ahafahana mahazo, ahafahan'ny lehilahy mahazo ny vehivavy, ahafahan'ny vehivavy mahazo ny lehilahy. Hitantsika any amin'ny raha nahary an'izao tontolo Andriamanitra ka anisany vanintaona zany ny olombelona any amin'ny Genesis toko voalohany dimy fito amby roapolo de hoe lahy sy vavy no nanaovan'Andriamanitra atsika zany, zay hoe mahalahy sy mahavavy de efa samy hafa zay hoe tsy mitovy fa lahy sy vavy zany. Maromaro no tsy fitoviana ao anatin'izany any amin'ny resaka ohatra hoe ny resaka sensibilité ohatra hoe manao ahoana ny fahatsapako zavatra anankiray mora tohina kokoa ve asa tsy de rototra loatra anatin'izay hoe anatin'izay fifandraisan'izay. Misy tena hoe mora tohina nefa misy kosa nefa olona amin'ny lafiny zavatra sasany de hoe tsy mampaninina azy zany ny zavatra zay mety ho makarary ny hafa, tsy mampaninina azy. Kanefa raha ohatra ka tsika tsy mahazo an'izay hoe haikay maharary ny hafa le zavatra tsy mampaninina de lasa tsy mahataitra atsika zany ny maharary ny hafa. Nefa raha fantatsika hoe tsy voatery hitovy ny olona eo anatrehan'izay hoe ny vehivavy moramora tohina kokoa, sensible kokoa zany de mora azotsika de nefa tsy hoe ny vehivavy fa na misy koa lehilahy ohatra mora tohina eo anatin'ny fifandraisana nefany de tsika mahalala hoe eo amina fomba fiteny, fomba firesaka de maro no tohina eo anatrehan'ireny fomba firesaka tsika ireny. Raha vao tsy haitsika zany ny mitondra ny hevitra na te hanitsy na ohatran'izany amin'ny olo anankiray de ireny de efa miteraka ratra sady nendra ny fifandraisan'izay de mora tsara zany mahalala hoe ny vehivavy zao de olona mora olo fo olo ny fihetsem-po de hafa mihitsy ny azy ny fomba fandraisan'ny zavatra. Lehilahy mandeha amina lôjika, mandeha amina fomba fijery hoe voapetrapetrany tsara daholo ny zavatra zany fizy tsy de tena mandeha amina fihetsem-po loatra de reny zao zany tsy fitoviana zany de ilana ny mahalala azy mba tsy hahatonga atsika zany
tsy azo ny vady a inatrehan'izay hoe moratohina na hoe tsy rototra eo anatrehana trangan-javatra anankiray. De zay zany anankiray a hoe zay tsy vitsivitsy tsara ny izahantsika mahafantatra azy. Ny lafiny faharoa mba miresaka tsika any amin'ny hoe andeha jerena ny hatsaraina ny fifampiresahana, de rehefa azotsika ny olona anankiray zany ny am'izay hoe fahasamihafan'izay de hoe jevana koa ny amin'ny hoe andeo hatsaraina ny fiainoana. Ny fiainoana ty de na miverimberina foana azy ao anatin'izay hoe ahafahantsika mahazo azy tsara, de tsara foana ny mandinika tsara ny amin'ity fiainoana ty zany. Ny Jakoba toko voalohany andiny fahasivy folo de miresaka tsara ny am'izany hoe fiainoana zany ahoana moa no tokony ho fiainon'ny olona am'izay hoe rehefa misy miresaka am'izay, ahoana no tokony ho fiainoana inatrehan'izay hoe misy olona miresaka aminao zay. Ny zao no ambarany teny hoe fantatrareo zany rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady iaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Fantatrareo zany rahalahy malalako, kanefa aoka ny olona rehetra alady iaino, ho malay miteny, ho malay kotezitra. Eo amin'ny fiainoana zany de zany no lalana atoron'Andriamanitra atsika rehefa iaino, hoe tsy ho mora malady miaino, zany hoe tena miaino zany. Ao anatin'izany tena miaino zany tsy ho malaina am'teny hoe tsy tonga de miteny. Anatin'ity malay miteny ity de ny hoe ny zavatra matetika rehefa miaino olona retsika de tonga de mieritreritra hoe inona no valiko azy, inona zao no valiko an'izany. De rehefa avy eo tsika de tonga de lasa maneho ny hevitsika sahady zany anatin'le izy. Zany zao tsy fahaizana miaino zany. Zay le hoe rehefa ny olona malady miaino zany de olona malaina miteny, zany hoe tsy tonga de manapa-teny ary tsy maneho ny hevitra, tsy maneho ny fomba fijerinao ihany koa zany eo alohan'izay fa tena hoe miaino aloha. Ao anatin'ny atao hoe anjara toeran'ny fiainoana zany de tokony tsisy fanehoan-kevitra aloha ny am'izay fomba fijerinao an'ilay zavatra, fa tena miaino ao anatin'izay. Ny tsy mety zany ny hoe mora tezitra ihany koa eo anatrehan'izay hoe hevitra ambaran'ny hafa zay. Zay ambara hoe ny olona miaino de tsy tokony ho tezitra. Ino moa mahatezitra? Rehefa ohatra zany lay hevitra tenenin'ny vady tsy mifanaraka amin'ny fomba fijery, na atao ohatrany hitanao mihitsy hoe hafahafa le zavatra resahany amin'ny fahatsapan'ny tena azy zany resahako zany de lasa tezitra zany tsika. Ka ny olona miaino zany de tsy tokony, ny olona malady miaino de olona malay miteny ary olona tsy mora tezitra fa manao zay ahazahoana tsara ny hevitra ambaran'ilay vady izay miteny hoe inona marina moa zany hevitra teny ambara amiko zany. De ao anatin'izay ihany koa de hoe fantaro hoe tsy ny fihetseham-ponao zany no zava-dehibe eo am-piainoana, fa ny fihetseham-pon'ilay olona miresaka. Ny vadinao zany miresaka aminao de ataovy azonao koa ny fihetseham-pony. Zay le hoe miaino ny fihetseham-po ihany koa zany, tsy miaino ny teny lazainy fotsiny fa miaino ihany koa ny fihetseham-pony zany, hoe manao maninona ka izy zany, faly ve izy, malahelo ve izy, matahotra ve izy, mitaitaina ve izy, sy ny sisa zay mety ho fihetseham-po iainana toy zany de tokony ho ezahanao manakatra azy hoe maninona izy zany. Rehefa azonao de ekenao zay fihetseham-pony zay. Na ohatra zany hoe ohatrany hafahafa le zavatra resahany sy le fihetseham-pony amin'io fotoana io, tsy mifandraiky amin'ny toe-ponao sy ny fihetseham-ponao mihitsy ny fahazahoanao anazy de mila azonao izy. Zay zany le hoe fahazahoana, écoute compréhensive zany hoe miaraka am'izay hoe fiainoana zay hoe miezaka mahazo ny olona, mahazo ny zavatra lazainy ary mahazo koa ny fihetseham-pony. Amaevantsika matetika ny zavatra resahan'ny olona amintsika rehefa tsy mitovy fijery amintsika na mitovy amin'ny zavatra ao anatintsika na ny zavatra nitezanantsika
ilay ambaran'lay olona zany sy ny fomba sy ny fihetseham-pony eo ampiresahana an'lay zavatra. De raha vao zay no mitsanga de lasa miteraka alahelo ho an'le olona miaino zany. Zavatra tokony ho fantanao mantsy de zao hoe matoa ny olona miresaka aminao zany raha mivadinao miresaka aminao. Zavatra mety hoe resahana na mahafaly azy na mety ho mampalahelo azy de mba tiany iombona am'izay ianao, mba tiany ahazo azy ianao zany fa tsy hoe falifaly be izy avana miresaka aminao de ianao tsy miraharaha an'le fifaliana sy ohatrany hoe tsy rototra mihitsy ianao de lasa ohatrany hoe tsy miara mizara tsy mipartager an'ilay fifaliana ianao zany anatin'izay, na ihany koa hoe tsy mizara amin'ilay olona mivadinao ilay mety ho alahelony de le mety ho tahotra, le mety ahiahy sy ny zavatra rehetra zay mety ho fihetseham-po ao anatin'izay firesahan'izay. Tadio tsara zany hoe rehefa miresaka aminao ny vady de misy zavatra zay tianao ampitaina ao anatiny, ary miaraka am'izay hevitra tena ampitaina zay de misy fihetseham-po koa miaraka aminy, de tokony ho azonao daholo ny zavatra tianao resahana sy ny fihetseham-pony miaraka am'izay. Ny tsy mety zany de ny hoe tsy mahazo ny zavatra resahan'le olona akory ianao. Raha tsy azonao akory ny zavatra resahany fa maiky anio ny hevitra ao ianao de zay le hoe tsy malady miaino anao zany. Fa ny olona malady miaino de mahazo tsara zavatra resahana aminy zany. Io zany tahaka ny hoe raha ohatra ka misy fampianarana anankiray atao, misy olona mampianatra de misy mpianatra zany nampiofana miaino an'izany fiofanana zany na zany fampianarana zany. De ny zava-dehibe de ny hoe renao ve le zavatra resahana aloha sa tsy renao, mandre tsara ve ohatra zany zao hoe vahoaka be no resahana nefany izy tsy miteny mafy de tsy rehanao zany le zavatra aloha. Na ihany koa hoe ianao mieritreritra zavatra hafa fa ny olona miresaka aminao na mampiofanao de ianao tsy miaino azy fa zavatra hafa ny eritreretinao de tsy rehanao zany le zavatra. Eo am-piainona zany de mila hoe miaino tsara, malady miaino zany hoe vonona iaino aloha zany hoe ny fotoananao, ny sainao, ny sofinao, ny fonao de eo zany miaino zay le malady miaino zay. Miaino tsara satria manana fotoana, manokana fotoana iainona. Saiko ihany koa malalaka tsara iaino ny zavatra resahana amiko fa tsy hoe ndeha eritreritra zavatra hafa. Ny foko ihany koa dia andray ihany koa ahazo an'izay fihetseham-po avoaka an'le olona zay zany mivady zany. Ny olana de zany foana hoe rehefa mpivady no miresaka de matetika maro ampivady rehefa miresaka de miady ny isarahana zany, lasa ady foana raha vao misy hevitra tsy itovizana zany de lasa miady. Nefa raha mahay miaino tsara tsika hoe enona tsara aloha ny zavatra tiany le vady ambara, atao azo tsara miaraka amin'ny fihetseham-pony de efa manova zavatra be dehibe zay. Tsika mijelo hevitra hoe atsaraiko ny fifandraisako amin'ny vadiko. Ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny vady voalohany zany de ny fiainona aloha zava-dehibe. Be dehibe ny mitaray mivadiko tsy mba miaino zany, mivadiko tonga de niazy ihany fa tsy miaino anao zany izy de ahoana moa ny fifandraisana ho tsara anatrehan'izany hoe miresaka nefa ny olona miresaka amin'ny tena tsy hainona akory fa sady tsy enona zay resahany zany, tsy ezahana azo zay zavatra resahany, tsy mba fantarina koa ny fihetseham-pony eo anatin'izany fa tonga de hoe ny hevitro ihany no alefako de zay. De ahoana moa tsika na tsara fifandraisana tsy lasa tsy tsara zany le fifandraisana ao anatin'izany nefa mpivady de tokony hoe mifampiaino ary mahazo tsara ny vadinao ianao ao anatin'izany fifandraisana zany. De ilaitsika mihitsy zany de ny tsy mety zany de resahantsika inona moa zany le tena tsy mety. Ny tsy mety de ny hoe maneho ny hevitra ao sahady ianao eo ampiresahana aminao ny vadinao ianao fa mety hitrany avaly sahady zany de efa tsy mety, tsy fiainona zany, tsy malady miaino zany, tsy manaraka ny tejako apotoko voalohany 5:20 ty zany manao hoe fantatrareo zany raha lamalalako kanefa aoka ny olona rehetra alady iaino o malay miteny o malaiko ho tezitra. Aoka tsy ho tezitra amin'ny fitenenana tsika fa hiezaka azo ny hafa koa ao anatin'izay zany. Zay zany anankiray anatin'ny hoe fahaizana miaino de alavirina ao anatin'ny fiainona
misy fahavalo-pifandraisana ozy itsika zay efa resahantsika matetika ny amin'ny hoe fitsarana an'ilay hevitra sahady zany, ny fanaovana tsinotsinona an'ilay hevitra ambara, ny fanaovana tsinotsinona ny fihetseham-po ihany koa anatin'izany. Ohatra zany hoe raha ataontsika fotsiny eza hoe ny zanakao na ny vadinao zany mitomany eo anatrehana trangan-javatra anakay de miresaka an'izany izy a, de raha ohatra ka mahaivaninao zany fihetseham-pony zany ianao koa nge de mora mitomany, za mividy ampitomany, tsy misy dikany zay le resantsika teo hoe tsy mitovy ny olona ao anatin'ny naharin'Andriamanitra azy a. Misy ny olona mora tohina, misy ny olona tsy de mahataitra, nefa ny any amin'ny zavatra hafa koa mety ianao indray ny tohina fa ny hafa indray tsy tohina, ny vadinao indray tsy tohina. Zany hoe mila hazo fotsiny zany hoe tsy mampaninona zay mety ho fihetseham-pon'ny anankiray fa atao hazo fotsiny hoe fa maninona izy ny ohatran'izany. Zay zany zava-dehibe. Fa raha maivanina le izy hoe aza matahotra e, tsy misy dikany ange zany e, na hoe aza miahiahy, rehefa miahiahy ny olona de miahiahy izy, tsy tonga de tapenana fotsiny zany le mampiahy azy fa hoe atao azo tsara aloha fa maninona izy miahiahy, mba hahafahanao rehefa aveo manampy azy. Fa raha olona mbola miresaka no to de tapenanao sy toronao hevitra sahady, ao anatin'ilay sakana ihany koa ny fiainona de ny manoro hevitra. Rehefa manoro hevitra sahady ao anatina fiainona de mbola tsy mety koa zay, fa aleoaloha miaino tsara, ahafahana mahazo tsara sy ahafahana mamoaka tsara zavatra tiany ampitaina ao anatin'izay zany. Andeha tsika aloha naraka hira anankiray fa somary efa lavalava kely tsika zay a, fiaina fanampiny ihany a no hoenotsika fiaina fanampiny faharoa ambin'ny folo ampelantananao. Outside.
mipetraka mitombo tokoa ny fifandraisan'ny mpivady eo anatrehan'izay hoe misy de tsy hoe zany ifandraisantsika teto ny amin'ny resaka hoe resaka tempérament hoe ny olona izay manana atao hoe tempérament zany hoe autoritaire de matetika tsy miraharaha ny hafa zany izy, tsy miraharaha vady izy fa ny azy ihany. De eo zany de mila fantarina hoe rehefa zay izy de ahoana ny fomba entina miresaka aminy efa azonao koa ohatran'izany le vadinao zay efa nekenao de anjaranao no mijery zany ahoana ny fomba firesahako aminy rehefa iresaka aminy aho. Fa ny jevantsika faharoa de ny amin'ny hoe zevany ihany koa ny hoe atao zay itombon'ny fitiavan'ny vady. Ahoana ny ahafahanao atao hoe misarika ahafahanao mi-influencer ny vadinao mba hitianao zany e. Marina fa eo le fitiavana le fitiavana mantsy de fandraisantsika ny fitiavana zany tsy hoe fihetseham-po fotsiny zany, tsy hoe fihetseham-po midobodoboka fotsiny ozy tsika fa hoe ny fitiavana de ao le atao hoe amour engagement zany le hoe fahavononana ity zany hoe ho tiako ny vadiko de misy fahavononana aneo an'izany fitiavana zany zay le fihetseham-po le hoe le voalohany rehefa hoe inona le asa ahafahako maneho an'izany fitiavako zany, mitaky asa ny fitiavana. Ifandraisantsika foana ny hoe Andriamanitra ny aneho ny fitiavana antsika nomeny antsika ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay mihitsy le soatra masina zany hoe fatao ny tiavan'Andriamanitra zotony zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ny fitiavana de tsy fihetseham-po fotsiny fa tena hoe asa mihitsy io zany, misy asa atao mba ahatsapahany le anakay fa tena tia tokoa zany, fa tsy hoe fiteniko fotsiny zany satria fihetseham-poko de teneniko hoe tiako anao. Marina fa anisan'ny faneho-pitiavana ny fitenana hoe ty ao anatin'ilay ataontsika hoe teny mamy zany hoe manome lanja, fa tsy zay fotsiny le izy fa indrindra iny koa zany amin'ny hoe lay asa ao anatin'izay misy asa maromaro zay tokony faneho-pitiavana andrasan'ny vadinao de ahafahanao zany ahafahan'ny vadinao mahatsiary ty izy ka izay le hoe mitarika ny vady ho tiako io zany hoe ahoana mba tsy hoe ho resaka fotsiny lay fitiavana fa tena tsapa eo amin'ny atao fa tena ty zany araka ny teny sotra masina amin'ny Jakoba ihany moa ny hoe ohatran'ny finoana de mila asa ao anatin'izay asa zay le asa hoe ny fitiavana koa de mila asa, mila action zany fa tsy hoe resaka resahana fotsiny na hoe fihetseham-po ihany fotsiny fa tsy ampy zany ahatsapana fa tena tianao ao anatin'izay. De zany hoe ny fanamby de hoe ahoana no ataoko itombon'ny fitiavan'ny vadiko azy zany hoe za manao zavatra ahafahan'ny vadiko mitia azy zany. Ny fitiavana de rehefa ny Korinthiana voalohany toko 7:1-4 Korinthiana voalohany toko 7:1-4 ao anatin'izay tahantsika ireo toetra ny fitiavana io zany, fitiavana maharo-po, fitiavana mora fanahy, fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika, ny fitiavana tsy mitady ny azy, ny fitiavana tsy mora sositra, ny fitiavana tsy manao otro-po, ny fitiavana mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Reo zany toetra ny fitiavana ao anatin'izay hoe eo le fihetseham-po de koa le toetra hoe rehefa maneho fitiavana zany de reto ambaran'ny soatra masina de tokony hoe hita taratra ao anatin'izay hoe maharo-po ve, mora fanahy ve, tsy manao zay tsy mahamendrika ve, tsy tia tena fotsiny ve, fa tena hoe fitiavana mihitsy an'ilay vady zany, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, mandefitra amin'ny zavatra rehetra. De rehefa tsika ny nitiavan'Andriamanitra atsika ao anatin'izany zao andeha ohatra lehibe nasehon'Andriamanitra araka ny fanambarantsika teo aloha ny hoe ny Andriamanitra tia atsika de nanolotra ny ainy ny zanany nomeny ny zanany hanolotra ny ainy teo amin'ny fijaliana mba
ho faty hamonjy atsika. Zay zany le fitiavana tena hoe tsy resaka fotsiny fa misy asa. De asa nataon'Andriamanitra de ny zanany no nomeny ary Jesoa Kristy de nanaiky hatramin'ny fahafatesana mba hisolo ny toerantsika zany ahafahantsika vita fihavanana indray amin'Andriamanitra. De ny fanamby zany zany hoe ahafahanao ahafahan'ny vady mahatsiaro de zao ny fanamby hoe ahoana no azahoako antoka fa tsapan'ny vadiko ny fitiavako azy. Zay ny fanamby zany ao anatin'izy hoe ny vadinao de mila mahatsapa fa tianao izy. Zay ny fanamby. Tsy hoe ianao fotsiny manao an'ilay asa, manao le fanehoana fitiavana de ampy zay fa ny tena tokony ho tafapaka de ny hoe tsapany vadinao ve fa tianao tokoa izy. Zay zany ny fanamby. De raha zay ny fanamby zay no tratra de zay zany hoe tena vadinao afaka miteny hoe tia ny vadiko, ny vadiko tena tia. Fa raha itsika fotsiny manao an'le zavatra zay mety hoe amintsika le izy no mety nefa le tsy mipakany amin'ny vady zany de tsy mbola tafita zany le tena hoe fitiavana ao anatin'izay. Resantsika ao anatin'ireny zany hoe misy zavatra maromaro, misy asa maromaro izay mety hoe atsapan'ny vadinao fa tianao izy de reny mila ezahanao fatarina ny amin'ny hoe inona avy moa zany ao anatin'ny resaka zay fanaovana atsapahanao inona no andrasan'ny vadinao aminao. Miandry zavatra aminao ny vadinao de ianao zany ao anatin'ny firesahana miezaka mamantatra ny hoe inona ny tiany ampitaina ao anatin'izany. Ny olona atsika matetika de ny hoe rehefa misy zavatra resahan'ny vady amin'ny tena de ny olana de ny hoe everiny ilay tsikera foana no andraisantsika azy hoe inona lay tsikera, mitsikeranandray zany zao, inona indray zao zavatra tiany ampitaina ao anatin'izany, zany ndray zao zany no kianina ao anatin'izany. Zay fomba fijery zay fomba fisainana zay de esorina mihitsy aloha zany hoe tsara fafana ao anatin'ny saintsika. De ambaran'ny Sotra Masina ny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranao sitrapon'Andriamanitra. Fiovana toe-tsaina zany andrasana ao anatin'ny hoe fiaina tokantrano de ny hoe rehefa miresaka amiko ny vadiko de everiko hatrany fa mitsikera na hoe manan-kina. De rehefa tafapetraka zay hoe tsy mijery tsony amin'ilay hoe inona lay fanankianana, inona indray zao ny tiany hotenina am'izany anankiana de mijery tsika indray ao anatin'izany ahafahantsika mahita hoe inona no zavatra andrasany ty vadiko ty amiko. Ahodina zany ny sainany hoe misy zavatra andrasany amiko ka ezahako fatarina zay rehefa miresaka amiko izy hoe inona ny tiany hotenenina. De rehefa takatro zay inona ny andrasany amiko de iny zany no trandrahako ka ataoko aminy mba ahafahany mahatsapa an'ilay fitiavana. Andehaka ohatritsika raha ohatra ka hoe somary sarotra aminao ny mahazo an'izany. Ohatra zany hoe ny zavatra andrasan'ny vadinao aminao de ny hoe tiany be zany hoe miaraka manao fotoana manokana nareo mivady, hoe miara mitsangatsangana, miara mandeha fotsiny, miaraka aminao fotsiny izy de naro roa rery de miresaka fitiavana, ny faneho fitiavana no atao anatin'izany. Zay zany no andrasany aminao ohatra. Zay zany le ataontsika hoe andrasany le attente zany, zay zany le besoin. De raha ohatra zany miresaka aminao izy zany te ampiseho an'izay, te hampita aminao am'izay zao ka miteny aminao hoe zao ny fomba iteny azy hoe ohatra hoe chérie tsika sy anao zao ela be tsy niaraka. Ny tiany atongavana zany de ny hoe andao tsika hiaraka, za te hiaraka aminao mba ho eto indray hiaraka aminao. Fa ohatrany hoe zay moa le resantsika hoe ny olombelona rehefa miresaka de matetika tsy tonga de miteny le zavatra andrasany izy fa ohatrany hoe afatra miafina no teneniny, atsoika hoe message codé zany. Afatra miafina ohatra zay hoe misy tiany ampitaina kanefany tsy teneny mivatana le tena ilainy fa ohatrany hoe miafina ohatran'izay zany le afatra. Ny tiany ampitaina zany de ny hoe mba ho eto andao le tsika mba hiaraka fa ela be tsika tsy nandeha. Fa zao fotsiny teneny aminao hoe chérie ela be tsika tsy niaraka mba nivoaka hoe niaraka nandeha. De raha ohatra zao ka hoe raha le toe-tsaina taloha de mieritreritra hoe anakiana indray zao fa tsy netiko.
hoe tsy netiko nandehandeha de fanakianana anandray zao zany de tonga de amaly hoe ka za tsy manam-potoana ko aiza zay fotoana iarahako aminao ao hitanao fa za zao nakatsy hitanao nianina mbola tsy vita raha vao raisinao fanakianana zany le izy a de lasa miaro tena zany le vadinao na ianao hoe satria za kianina de miaro tena ny olona zany rehefa mahatsiaro tena hoe misy fahavalo de tonga de miaro tena izy ohatrany hoe mandeha ho azy le fiarovan-tena rehefa mahatsiaro fa misy fahavalo manafika zany ohatra amin'ny masotsika ihany hoe raha misy zavatra ohatrany hoe tady manantona amin'ny maso de tonga de mikipo ny maso zany sy le fiarovan-tena mandeha ho azy de ohatran'izay ihany koa zany le izy ka zay nataontsika tamin'ny voalohany teo hoe esorao an-tsaina foana ny hoe manakina ny vadiko fa de davila hoe inona le attente inona le besoin tiano fenoina ka anjarako no mamata de reny zany a fantaritsika ny hoe ahafahantsika mahafantatra hoe inona no rasan'ny vadiko amiko de ataoko reny a mba ahafahany mahatsiaro fa tiako izy somary mamerina kely azy zany raha ohatra ka somary sarosarotra andraisanao azy mitaditsika any amin'ny hoe mifanampitsika de ny hoe fanampy de ny hoe ahoana ny azahoako antoka fa tsapan'ny vadiko ny fitiavako azy ahoana no azahoako antoka fa tsapan'ny vadiko ny fitiavako azy zay le fanampy zany zany hoe tsy za fotsiny no maneho fitiavana fa le vadiko ao anatin'izany a de mahatsiaro mihitsy fa tiako izy de ao anatin'izay tsika le niresaka an'le hoe ny ahafahanao mahafantatra inona ny zavatra andrasan'ny vadinao de amin'ny resaka ifanaovana otrano ihany amin'ny resaka ifanaovanareo mivady ihany zany hoe misy besoin misy filana misy zavatra andrasana zay resahan'ny vadinao aminao fa taloha anao nijery foanan'ireno fanakianana fa ankehitriny kosa anao de jery azy ny amin'ny hoe inona le zavatra andrasany amiko de zay no ataoko de am'izay a tafapakany am'le zavatra andrasany de tsapany hoe tena tianao izy ao na tsarana fifandraisana amin'ny vady ny faneom-pitiavana zany a de mila atao zany faneom-pitiavana zany ao na lana hoe inona no atsapana fa tiana le zavatra andrasa amin'ny vadinao aminao zany a de diavinao ao na fomba tediavana azy de diavana azy de ao anatin'ny fomba efa miresaka izy de enona tsara ny zavatra resahany de anatin'izay fienony zay a no ahafahana esorina ny fiarovan-tena esorina ny fieritretana hoe manakina indray izy zao fa mitady kosa ianao ny hoe inona ny zavatra andrasany ka ataoko iny zavatra iny ataoko iny ary de ho tsapany fa tena tiako tokoa izy satria na tsy nanontany azy ary ah zao koa mantsy matetika ny olana tsy azon'le olona atsaina tsara inona ny zavatra andrasany fa ny anatiny ihany fa itsika zany no miezaka mitady an'izay a mba ahafahany mahatsiaro maromaro moa zany zao ohatra hoe reto moa tena anisan'ny hoe akory sy zavatra efa mety fahatanao a reto anisan'ny hoe ilain'ny olona ao anatin'zany fifandraisana zany a ao anatin'ny hoe fahatsapana fitiavana ny teny mamy ozy izy tsika zany hoe teny mamy zany zay nresantsika teo ny teny hoe tiako anao zao de efa anisan'ny teny mamy zany sakafon'ny aina zany na ny amina zany resantsika teo koa ny hoe mety hoe fotoana manokana hoe nde hiaraka na reo roa rery miaraka eo koa ny kasika touché zany touché fizika kasika zany a ny fanomezana eo koa ny fanampiana eo am'izay zavatra atao anankiray ka mety hoe to tsy fahasairana na tsy afaka manao an'izany na hoe to de manampy fotsiny a tsy mangataka hoe ifanampy zany fa tonga de fahatsapana fotsiny hoe anampy anao a reny zany a maromaro a ny zavatra azonao fa jereo a enoy tsara ny zavatra resahany aminao ahafahanao a mahazony hoe inona ny zavatra andrasana ao anatin'izay ao ihany koa ny fanajana ny efesana toko vadimy andiny fatelo amby telopolo de miresaka zany mihitsy hoe ny lehilahy de mila fanajana mila nehoana fanajana ny fanajana zany fa matetika ny vehivavy a indraindray rehefa tsy mifanaraka amin'ny fijeriny ny zavatra ataon'ny vadiny a de indraindray na eny mason'olona azy tonga de eo de efa ahitsy le vady a tenenina patina mihitsy a de zany maneho tsy fanajana zany fa ilaina ny manaja ny vady a manaja ny lehilahy na ny vehivavy ihany koa fa zay le hoe fa mamaky eno ny efesana toko vadimy
ifesana toko fadimy andiny fatelo amby telopolo hoe lehilahy de mila fanajana. Ny fahazahoana zay tiana ambara ihany koa zany a vehivavy de tena miandry an'izany hoe ny azonao ve za ao anatin'ny fiaino de ndresatika resaka compréhension zany hoe tena andrasan'ny vehivavy ny atao hoe compréhension hoe eo anatrehan'ny izy miresaka de zay foana zavatra tediaviny hoe azonao ve tsy de mitady vahaolana loatra izy matetika fa ny fahazahoana azy ny zavatra tena iriny a ao anatin'ny fifampiresahana zay zany. Ao anatin'izany ihany koa de hoe amin'ny fihetsika amin'ny atao a de asehoy fa miombona amin'ny vadinao ianao. Ndrindray zany raha ohatra ka hoe ny olona hafa no atao hoe maneho fakalanana tsy maneho hevitra mana ratsy ny vadinao zany a de ianao tokony hoe aleo aza mangina raha ohatra ka tsy de hitanao hoe tsy de manarary ny vadinao toy zay hoe amerariny an'le olo-kafa ianao eo zany fa ianao zany de ilain'ny vadinao mihitsy ny hoe fanohananao azy tohana aseho hoe am'fihetsika amin'ny atao fa miombona amin'ny vadinao anao a fa tsy hoe ianao indray no aneo fisarahana indrindra eny mason'olona zany a zay hoe fiombonana sy firaisan-tsaina zay. Ny anankiray koa de ny hoe mila apetraka amin'ny toerana voalohany ny vady. Andriamanitra moa zany a no mena toerana voalohany amin'ny maha-Andriamanitra azy fa eo amin'ny samy olona indray ny resahako hoe amin'ny mahasamy olona raha mbola misy koa olombelona zany a de ny vadinao ny tokony apetraka amin'ny toerana voalohany, tsy zanaka, tsy fananana, tsy namana fa vady. Inona moa lay hoe tsy fananana? Mety hoe indraindray ny olona tena atao hoe miraikitra be amina materialy zany de na mety fananana tsy fantatro, mety hoe tsy fantatro ny tômôbiliny ve na tsy hoe zavatra mety hoe zavatra materiel zany e, hoe zavatra fitaovana fa tsy hoe olona fa ny vadiny voalohany a, fa tsy hoe fitaovana ny voalohany a, tsy hoe namana ny voalohany a, tsy hoe zanaka koa ny voalohany, tsy hoe koa tsy tiana ny zanaka fa samy manana ilay fitiavana andrasan'ireo fa ny vady a de mila apetraka amin'ny toerana voalohany a amin'ny maha hoe olombelona zany. Ny ankiray koa de ny hoe meteza ifona rehefa misy atao hoe fahatsapana fahadisoana na ambara aminao fa misy zavatra tsy mety nataonao tamin'ny vadinao a de aza raisinao hoe satria taminao le izy nety de tsy tokony hifona ianao fa rehefa tsy nety tamin'ny vadinao de mila mifona ianao zany, tena mila hoe akitsi-po, tena hoe sincère mihitsy le fona azafady tena fona anampirailo anao zany le izy fa tsy ahasongadina indray ny hoe rehefa anatina fifonana koa tsika de matetika manasongadina ny hoe antony nahatonga an'le zavatra na antony nahatonga an'le zavatra tsy zany no ahasongadina, manjary lasa ohatrany hoe manamary tena indray ao anatin'izy fa hoe rehefa tsy nety tamin'le vady a de hifonana le izy a akitsi-po a, tena mila sincère tsika anatin'izay fifonana zay. Andeha anaraka rahilo tsika any aloha ireo fiarana fanampiny a tsy hainay ny angina.
tiako ihany a ny fampizara aminao any amin'ny ty zavatra ireto satria iainany maro le izy a de tiako ny fampizara aminao natrehan'izay hoe hitantsika teo aloha zay hoe anisan'ny olana anankiray ihany koa zany ao anatin'le hoe fifandraisana rehefa raha hoe mieritreritsika ny hoe ahoana no ahafahana tsy maratra sy hoe ahafahana manana fomba fijery miabo raha ohatra ka hoe manana fahasaranana amin'ny fifandraisana amin'ny vady na hoe le vady ohatra ny tomaditra de misy fomba fijery anakeniny reto tokony hananana mba ahafahanao tsy hoe mijaly ao anatin'ilay hoe tokantrano zay mbola ihany satria tsy ao anatintsika tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra amintsika ny hoe de hisaraka kanefa ny tsy tokony hoe ahatsiaro mijaly foana kosa ianao isan'andro natrehan'izay hoe raha ohatra ka misy zavatra tsy zakanao ataonao vadinao zany de misy fomba fijery eniny reto zay tokony hananana ao anatin'izay zao zany voalohany de ny hoe ianao ny tompony andraikitra amin'ny fahasitrana amin'ny tokantranonao izay mahatsapa zany zay mahatsapa fa hoe misy olana ny tokantrano de ianao le mahatsapa io no tompony andraikitra amin'ny fahasitrana ny tokantrano zany mahatoky an'Andriamanitra ny amin'ny fanampiany mba hivoahana ao anatin'izany olana zany mahatoky an'Andriamanitra ny amin'ny fanampiany ny hivoahana amin'ny olana zany fa ianao no tompony andraikitra ny amin'ny fahasitranan'ny tokantranonao zany tsy mijery ho lava ianao zany andeha tady olona na hoe fa ianao zany hoe raisinao mihitsy ny andraikitra hoe inona no azonao atao anasitranana ny tokantranonao tsy hoe ny vadiko no tompony andraikitra fa hoe raha za zany zao mahatsiaro hoe misy olana de za tompony andraikitra ny amin'ny anasitranana ny ty tokantranoko ty zany tsy midika zany hoe tsy hoe faniliana matetika de manilika andraikitra hoe ka izy tsy inona zao ve de za no aninona fa eo anatria inona no azonao atao anasitranao ny tokantranonao de tompony andraikitra ianao zany natrehan'izany hoe ahoana ny ahafahanao manitsy an'io vadinao ahoana ahafahanao mitarika an'io vadinao io ho any am'izay hoe fahatsarana ny tokantrano zay ny voalohany zany raisinao andraikitra hoe izaho ny tompony andraikitra amin'ny fahasitranany ty tokantranoko ty tsy miandry an'izy an'izy ianao fa ianao zany tompony andraikitra voalohany ny faharoa de zao hoe ny toe-tsaiko sy ny toe-poko no mamaritra ny fietsiko sy ny ataoko zany hoe ny toe-tsainao ihany sy ny toe-ponao no hamaritra ny fihetsikao sy ny ataonao zany hoe raha ohatra ianao zany ka kivy raha ketraka ianao zany eo anoloanan'ny zavatra zay mitranga sy ainanao de resy ianao zany hoe iravoravo tany ianao de tsy afaka hitondra vahaolana intsony zany zay le hoe ny toe-tsainao sy ny toe-ponao no hamaritra ny fihetsikao ka dikan'izay zany hoe toe-po sy toe-tsaina manao ahoana moa no entiko miatrika an'ity tokantranoko ao anatina olana ity fa raha ohatra ka resy raha ohatra ka efa milavolefona de ohatr'izay koa zany hoe rehefa kivy ianao de tsisy afaka hitondra vahaolana intsony zany nefa tady fa ianao nefa nitondra vahaolana ianao ny tompony andraikitra amin'ny fahasitrana tokantrano ka raha ketraka ianao de ho ketraka ihany koa tsisy hery entina hiatrika ka mila atao marina fa mety ho malahelo marina fa mety ho ketraketraka misy fotoana fa tsy ireny zany no hamaritra ny tena fiainanao tsy ireny zavatra zeny fa zay le hoe mila mivavaka rehefa ketraka de mivavaka tena midy eo amina trano mitady toerana mangina de mivavaka de mametraka eo amin'ny tompony zany ady rehetrarehetra zany zay ny tenin'Andriamanitra ny hoe anao rehetra zay miasa fandraisana vesatretana mankanesa ty amiko fa zany mianao fitsanany tena hoentiny eo amin'ny tompo le izy de tsy hoe hoentiny eo amin'ny tompo araka ny fahazarana de nefa ny lolo avina ihany fa rehefa apetraka amin'ny tompo de apetraka amin'ny tompo le izy fahatelo de zao hoe marina fa tsy azoko terena iova ny vadiko marina fa tsy afaka hanery ny vadinao iova ianao saingy azonao atao kosa ny mitaona azy iova zay le resaka influence zany hoe tsy afaka hanery ianao any vadinao hoe zao manomboka zao de tsy maintsy zao tsy hoe ametraka lalàna ianao kory ny iovany fa hoe amin'ny ataonao zay tsara no hitaona azy iova fa tsy hoe satria izy manao zao toetra ratsy zao de lasa koa anao ohatran'izany koa fa ny petera voalohany toko fahatelo andiny voalohany trano fahefatra de zay mihitsy hoe ho voataonan'ny toetranao tsara
ny vadinao a am'izay fiovana c'est le influence zany nefany a tsy hoe kory hoe manao manipulation tsika zany hoe mandeha manao kilalao ahafahana hoe manao an'ity mba azo an'ty manao domi-tapana andoherany akory tsy zany le fa hoe atao amin'ny fitiavana fa antompo zany avy eo faefatra de hoe iezaka ao mba tsy hanimba ny fanehoam-pitiavako iezaka ao mba tsy hanimba ny fanehoam-pitiavako ny fihetseha-poko resantsika teo aloha hoe raha ohatra zany ka malahelo a tsy hoe kory zay alaheloko zay a de natezitra de lasa tsy hanao zavatra tsara ahako lasa tsy haneho fitiavana tsony ahako fa satria za malahelo fa zay le hoe rehefa ny anarantsika ny amin'ny hoe resaka hoe attitude sy action zany hoe raha ohatra ka hoe eo zany mety ho fihetseha-poko de mahatonga ana mety ho ketraketraka fa ny zavatra ataoko kosa de zavatra tsara fa tsy ireny akory ny baiko koa ezaka aho mba tsy hanimba ny fanehoam-pitiavako ny fihetseha-poko ny alaheloko sy ny atezerako zany fa dimy a fa ny fitiavana manarona fahotana maro manarona ny ota rehetra izy ny obolana fahafolo andin'ny faharoambin'ny folo fa ny fitiavana manarona ny ota rehetra zany hoe zay le hoe fanehoam-pitiavana atao foana atao an-trano toizana an-trano na de misy ara ny zavatra zay to mahakitraka sy mahakivy fa tsy maninona zany a fa zavatra ozy ny tompo zay rehetra ataonareo de ataovy tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy hoan'olona tsy ho an'le vadinao zany ny anaovanao an'ireo kory fa ho an'i Jesoa zany ataonao zany ho an'i Jesoa mba tsy hatonga anao hoe za ve de mbola hanao an'izany any jery de fanaovany de za ve mbola hanao inona anazy ihany zay le izy zay a de ny tompo a anampy anao a eo anatrehan'izay hoe raha ohatra ka manana olana ianao ny amin'ny vadinao de ireo zany misy hevitra fomba fijery tokony hananana eo anatrehan'izay efa tapitra sady ny fotoanantsika amin'ity anio ty indray a de isaorananao ny nanaraka ny fandarana ireo vatsiraina androany a isaorantsika Andriamanitra ny am'izay rehetra nampianariny atsika indray a ny irarintsika de ny hoe afahanao mahita izay fomba hanatsarana ny fifandraisana amin'ny vady indray zay androany zay a ary de tsy hoe ho fahalalana fotsiny a fa ahita izay fomba entina iainana an'izany ianao manomboka androany a ary de ho tsapanao ihany koa no vokatra zany a eo anatrehan'izay hoe ho fitohizan'ny fifandraisana amin'ny vady a ny atao an-tsaina fotsiny de ny hoe tsy hoe miandro tambiny avy amin'ny vady raha hanondro fiatsika reo anao a de tsy hoe kory hoe manao an'ireo mba hahatonga ny vady haninona fa hoe zay adidinao zay anjaranao no ataonao a de izy mahatsapa izy mahita hoe inona ny tokony atao anatrehan'izay hoe fitiavana zarainao zay a de aleo ny tompo ny asany anatiny aleo hiasany anatiny fanahy fa tsy mety zany de hoe sanatria anatsony teny français hoe manao manipulation hoe manao an'ity a mba ahazo an'ity tsy zay zany le izy fa hoe ataonao a satria zany no tokony atao de atao de zay no izy a araka ny teny sotra masina ny hoe zay tokony ho nataonay ihany no nataonay a fa tsy hoe manao an'ity zay mba ahazo an'ity zavatra ty a anatin'izay andeha hivavaka sika isaotra ny tompo a anatrehan'izany Andriamanitra ray io soranay ianao indrindra zay rehetra nampianarinao anay indray androany fantatrao zay tsirairay avy Andriamanitra fantatrao ny fahazaranay eo amin'ny lafin'ny fiainona ny eo amin'ny fanehoam-pitiavana ihany koa de sahirana zay satria manana ny fomba fisainanay sy ny fomba fijerinay maha olombelona anay fotsiny de matetika zay manao fahaditsoana Andriamanitra de nanitsy anay ianao ary de matoky fa ianao no anampy anay afahanay tokoa mahanao fampiarana ny reny satria miala amin'ny fahazaran-drasy tokoa de sahirana fa zay matoky fa ny fanahinao zay fanomenao anay a de manampy anay tokoa afahanay a mantanteraka an'izy reny zay rehetra manana olana Andriamanitra maro izy reny ao anatin'ny tokantrano de ianao mahalala izay tokony ho amboarina rehetra de miaingana ny tsirairay ny fanitsina ny tena ny tompo de mety aoka mba anaiko ahitsinao ny tsirairay avy a fa tsy hoe hijery ny hafa foana ny hoe ny vadiko ny tena ratsy fa hijery zay tokony ahitsy amin'ny tenany a de ianao Andriamanitra no anitsy ihany koa zay rehetra mafo de ho amarinao am'ilay hoe esorinao amin'ny fo vato fa hanome fo nofy ianao de hanome fanahinao masina mba ahafahanay mandeha tokoa
amin'ny sitraponao Andriamanitra. Satria tsy vitanay maha-olombelona anay tompo ny sitraponao, ary zany no nahatonga anao nanome mifanahinao mba hitarika anay sy hanampy anay ahafahanay manao zany sitraponao zany. De voninahitra aneo anao rery ihany ny fiatanao kosa-pitoero aminay mandrakariva amin'ny anaran'i Jehovah Kristy ilay fatianay no anirina sy angatahana an'izany amen. De izay indray no fotoanantsika tamin'ity anio ty isaorana anao nanaraka ny fandarana misaotra ny tompontsika ny amin'izay nahafahantsika hanatanteraka izany de omenanao ihany ny laharan'ny finday ahafahantsika mifandray moa zany raha misy ny ilanan'izany 034 80 747 60 ny 033 14 081 43 ary ny 032 46 926 71. Zay tsy naraka ny fandarana moa tany tian'io ty zany na hoe tara de afaka arahana zay ianao amin'ny youtube na de vao mahasoa zany fandarana iray vatsy iray aina. Finaritra daholo tompoko. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.